Mbola araka ivavaka isika tompoko. Araka izany iry zany Andriamanitro fantatra efa mbola ho avy indray ianao ry tomponay iverina aka ny fiangonanao. Amin'izao fotoana izao nefa anenevitra izay ety amin'izao tontolo izao no misy anay, irahanao mba hitory ny hatsaranao, ampiditra ny olona ao amin'ny ray sy zanaka ny fanahy masina sy ny fanahy masina ara-pianatra azy izay rehetra nandidinao. Fantatrao fa tsy mora zany asa zany, ary ilay ratsika dia misisika eny ihany. Sotranao noho ny azoanay takizao mandinika ny teninao, mampiorina ny finoany ny vahoakanao, ary miazona zany finoana zany tsy viliviliny amin'ny ankaviana amin'ny ankavanana, ary miandrandra amin'ny hafaliana sy ny fanantenana ny fiaonana aminao. Ry Andriamanitra tomponay, mpanjakanay ilay maty, ny solanay teo amin'ny hazo fijaliana, mitenena amin'ny vahoakanao tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, tompo sy mpanjakanay, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra rahantsika midinika amin'izao fotoana ity zao zany dia ny hoe zao toetra ny fanahy. Zao toetra ny fanahy. Ary dia aorina amin'ny fampianarany Jaona zany fampianarana zany. Teny kely fotsiny, le Jaona mpanoratra rehefa mamaky ny epistily faharoa nosoratany na ny epistily fahatelo nosoratany tsika, dia milaza izy hoe loholona na ancien ozy ny teny frantsay. I Jaona zay manoratra io milaza koa hoe rehefa mamaky ny epistily voalohany soratany tsika, dia milaza io izy zay hitanay hatramin'ny voalohany, zay hitan'ny masonay ny reny sofinay no ambaranay aminareo. Araka izany i Jaona manoratra ity, araka ny filazan'ny tradition zany, tsy iza fa i Jaona apôstôly izay niaraka ny aina tamin'i Jesosy Kristy, nahita ny zavatra nataon'i Jesosy Kristy, nianatra taminy, anisan'ireo apôstôly 12 ka ny tenin'izany apôstôly zany dia teny manana fahefana iorena ny fiangonana. Ary tsy magaga ho hitantsika eo rehefa mamaky ny epistily tsika fa misy olona mandaha zany teny oentin'ny apôstôly zany. Ireo apôstôly ireo moa nametrahan'ny tompony hafatra izay ampitain'ny fiangonana amin'ny fiangonana. Isika dia antsoina hoe fiangonana koa apôstôlika, miorina amin'ny zavatra nentin'ny apôstôly, ary zany ihany no iorenan'ny finoantsika, zany hoe teny noentin'ny apôstôly, ary zay voarakitra koa atao amin'ny soratra masina. Rehefa mamaky ny epistily ny soratan'ny Paoly, azafady tsy Paoly, i Jaona sika, dia hitatsika tsara ao amin'ny toko 5:7 amin'ny epistily voalohany soratany, jerentsika kely eny ny zavatra tiany Jaona apôstôly tenenina rehefa manoratra ny ety epistily ity tsika. Ahoana ho izy amin'ny toko 5:7. Izany no soratako aminareo izay mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana
mandrakizay ianareo. Zany no soratako aminareo izay mininy anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Inona no mahatonga azy anoratra izany teny izany? Ny antony dia satria misy mpampianatra izay mampiozongozona ny finoany ny fiangonana. Ary indraindray olona avy ao anatin'ny fiangonana ihany no ipoiran'ireo mpampianatra ireo. Misy koa avy any ivelany, fa misy mpampianatra zany izay manozongozona ny finoana izy ireo. Dia eo anatrehan'izany fiozongozona ny finoana zany dia amafisiny Jaune fa ny zavatra fianampianarin'ity lehilahy apôstôly ity tamin'ny fiangonana dia zavatra tsara fototra, zavatra miorina amin'ny zavatra tsara fototra. Ary ny amerina ny fiangonana amin'izany tsara fototra zany no antony nanoratany Jaune ny epistiliny ity indray. Zany hoe ho fampiorenana ny finoana, consolidation de la foi. Oko fantatrareo fianareo reo dia manana ny fiainana mandrakizay. Ka aza ilangila ny fampianarana isan-karazany tonga, zay mahasodoka, zay mampiseho fahefana, teny amin'ny teny tsy fantatra, hery fahagagana isan-karazany, milaza fa mahafantatra an'Andriamanitra, nahita an'Andriamanitra, aza sodokany zany ianareo. Fa ny zavatra fa nampianarinareo dia zavatra tsara fototra. Ka tiany Jaune apôstôly ifo amin'izany izy. Zay mbo ny antony fifoazana koa. Tsara fototra ny finoantsika ry havana, miorina amin'ny fampianaran'ny apôstôly, fa maninona ny mitaditady zavatra hafa ny olona, satria eo ny manofo an'ilay olona zay mitady puissance. Zany mbo ny tediavin'ny olona matetika. Dia zany fitediavana puissance zany dia vetivety dia mivoana, fa tsy miorina ntsony amin'ny filazantsara. Fitediavana puissance mazava ho azy fa hita amin'izany ny fireharehana anatin'izany. Ny fiverana ny teny ho tsara noho ny hafa. Dia zay ny lazain'ny Paoly, zay lazain'ny Jaune hoko fantatrareo fa olona manana fiainana mandrakizay ianareo. Amin'ny toko 5 ihany iny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 vakitsika. Fantatsika fa zay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa zay naterak'Andriamanitra dia miaro ny tenany tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary zao tontolo zao kosa dia mipetraka amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanomentsika ny fahazava-tsaina mba ho fantatsika ilay marina, ary isika ao amin'ilay marina dia eo amin'ny Jesosy Kristy. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Averiny Jaune ihany zany teny zany. Ny lohahevi-dehibe entin'ny Jaune mampiorina ny finoany reto kristianina reto dia izao zany lohahevi-dehibe zany: ny firaisan'ny mino amin'Andriamanitra. Zay no alevi-dehibe, lohahevi-dehibe zay lazain'ny Jaune. La communion des croyants avec Dieu. Jerentsika ny toko voalohany 7. Zao no lazain'ny Jaune: izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazonareo firaisana, communion aminay koa, ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany.
zay no lazainy Jaona firaisan'ny mino amin'Andriamanitra ary zany firaisan'ny mino amin'Andriamanitra zany dia miteraka firaisan'ny mino samy mino fifankatiavan'ny mino sampino ny andininy fahatelo ny andininy zafady ny toko fahatelo andininy fahenina amin'ny Jaona epistily voalohany toko fahatelo andininy fahenina tapany faharoa amin'ny toko fahatelo andininy fahenina izay rehetra mitoetra aminy dia tsy manota izay rehetra manota dia tsy nalala na nahita azy azafady diso ahako toko voalohany ihany ny andininy fahatelo zay efa mivakitsika teo ihany sy ny andininy fahenina izay hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba ahazonareo firaisana aminay koa zany hoe nareo kristianina manana firaisana aminay ary ny firaisanay dia amin'ny ray sy Jesosy Kristy zanany zany hoe ilay fifandraisan'ny kristianina amin'Andriamanitra ray zany sy ny zanaka dia miteraka fifandraisana na communion amin'ny apôstôly sy ny mpino na mpino sy ny mpino ary ny andininy fahenina manao hoe raha hoy isika manana firaisana aminy isika kanefa mandeha ny maizina dia mandainga isika ka tsy manao ny marina zay koa no lazainy Jaona apôstôly dia ny farany ny amin'ilay efa mivakitsika teo any toko fahadimy andininy faharoapolo resaka momba an'izay firaisana izay ihany ary fantatsika fa tonga zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazava-tsaina mba ho fantatsika ilay marina ary isika ao amin'ilay marina dia ao amin'i Jesosy Kristy zanany zay zany no tsindriny Jaona voalohany ny amin'ny fampianarana zay fahazony reto olona reto dia ny hoe nareo dia manana communion amin'Andriamanitra ray sy zanaka ary satria manana communion amin'Andriamanitra ray sy zanaka dia manana communion amin'ny apôstôly samy manana communion amin'ny samy kristianina dia zavatra anankitelo lehibe no asehoan'ny Jaona amin'ity epistiliny voalohany soratany ity dia hoy izy hoe voalohany Andriamanitra dia mazava dia faharoa Andriamanitra dia marina ary Andriamanitra dia fitiavana zay no zavatra apatsivony hoe Andriamanitra dia mazava ny dikany hoe mazava araka ny judaisma zany zay ao anatin'ny fomba fisainany Jaona ihany koa ny atao hoe mazava dia zavatra aseho zavatra ambara zany hoe fanambarana zany na révélation zany atao hoe mazava zany ny toko voalohany andininy faharoa dia zao no vaky nyzany teny zany fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita zany zahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ray ka efa naseho taminay izay hoe Andriamanitra dia mazava seho zany fahazavan'Andriamanitra zany ary rehefa mamaky ny filazantsara ny soratany Jaona tsika dia hitantsika koa zany rehefa manomboka ny Jaona manomboka ny eo amin'ny toko voalohany izy Andriamanitra dia mazava taony tena mazava zay tonga teo amin'izao tontolo zao Andriamanitra mazava zay se révélé amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy
ka ao amin'i Jesosy Kristy araka ny andiny faharoany vakiantsika teo no ahazontsika ny fiainana mandrakizay. Ary izay fahazavana izay nentin'i Jesosy Kristy izay dia mamirapiratra eo amin'ny olona. Toko faharoa andininy fahavalo tapany faharoa toko faharoa amin'ny epistily voalohany ihany andininy fahavalo tapany farany. Dia zavatra marina eo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Ny fahatongavan'i Jesosy Kristy nanala ny maizina ka zany no mitondra hazavana ankehitriny. Ary zany fahazavana izay hoentin'Andriamanitra zany ao amin'ny Kristy dia misy fiatraikany zany eo amin'ny fiainan'ny mpino. Izay rehetra mitoetra amin'izany fahazavana zany dia tia ny rahalahiny, tia ny anabaviny. Toko faharoa amin'ny epistily voalohany ihany andininy fahafolo. Zao le vaky teny hoe izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ary tsy misy fatafotoinana ao aminy. Zay zany ny voalohany. Andriamanitra dia mazava, ny fahazavana dia tonga tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary zay mandray an'izany fahazavana zany mamirapiratra aminy zany hazavana zany dia mifankatia. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia hoe Andriamanitra dia marina, ary zany fahamarinan'Andriamanitra zany dia mifandray amin'ny asa-pamonjena zay nataony. Hitantsika zao miresaka momba n'izany fahamarinana zany ao amin'ny toko voalohany andininy fahasivy, ilazana an'izany fahamarinan'Andriamanitra zany zay teneniny indroa. Dia zao no lazainy ny toko voalohany andininy fahasivy: raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Dia ny anankiray toko faharoa andininy fahasivy amby roapolo: raha fantatrareo fa marina izy dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina no zanany naterany. Ary zany fahamarinan'Andriamanitra zany ihany koa dia hita amin'i Jesosy Kristy hoe Andriamanitra marina, dia zany fahamarinana zany koa dia ampiarina amin'i Jesosy Kristy, zany hoe Kristy marina. Toko faharoa andininy voalohany: zao ny vaky ny teny: anaka izany zavatra zany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo, ary raha misy manota dia manana solovava amin'iray isika, dia Jesosy Kristy lay marina. Dia toko fahatelo andininy fahafito: anaka aza vela isamitaka anareo izay manao ny marina no marina, eny marina tahaka azy. Ary zay rehetra manao marina tahaka azy, zay rehetra manaraka azy zay nisehon'ny fahazavany, dia madio tahaka azy koa izy zay marina. Toko fahatelo andininy fahatelo: ary zay rehetra manana zany fanantenana miorina amin'izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Ary ny fahatelo izay hita amin'ny
amin'ny teny Jaona, Andriamanitra fahazavana, Andriamanitra mazava, Andriamanitra marina, dia Andriamanitra fitiavana. Hitantsika izany amin'ny toko 4, 19 sy 12 amin'ny epistily voalohany ihany. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Ny 19 ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana. Izay tsy mitoetra amin'ny fitiavana, azafady, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Inona no mahatonga ny Jaona amerina an'izany zavatra zany? Satria araka ny voalaza teto am-boalohany teo hoe voakitaba manina izy ity, miozongozona ny finoany reto kristianina reto noho ny fampianarana isan-karazany, ka ireo zavatra telo ireo sy ny fototry ny finoana no averin'ny Jaona apôstôly amin'ny kristianina indray mba hipetraka tsara ao anatiny, ary araka lazaina teo hoe amerianany fa ianareo dia manana ny fiainana mandrakizay. Maninona no manao zany izy? Raha mamaky ny epistilo an'ny Efesiana tsika dia Paoly apôstôly koa manao takan'izany ataony Jaona zany. Raha jerentsika amin'ny ankapobeny zany ny epistilo an'ny Efesiana dia milazy Paoly apôstôly ny zavatra mahagaga nataon'Andriamanitra tamin'ny kristianina, lasa fianakaviana anankiray ny olona izay tsy nifankalala, ny jiosy, ny grika, nanjary olona anankiray ao amin'ny Kristy. Dia ao anatin'izany tokana ao amin'ny Kristy zany dia misy fanomezam-pahasoavana maro isan-karazany, nefany le fanomezam-pahasoavana isan-karazany reny dia mampiseho zany firaisany zany, io le latsony hoe unité dans la diversité. Dia mahafinaritra ny fomba nazavany i Paoly apôstôly, vereniko rehefa manana fotoanareo mamaky ny Efesiana ray manontolo. Dia ohatrany mahita amin'izany fomba hitantaran'ny Paoly apôstôly zany ny hoe totra mahafinaritra foana zany fiainana zany, fa misy firaisana ary dia misy fampianarana atao ao amin'ny fianakaviana, atao amin'ny lehilahy sy ny vehivavy, atao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka, misy zavatra ohatrany harmonie ao anatin'ny fiangonana. Nefa avy eo izy dia misy zavatra lazain'ny Paoly apôstôly hoe ao amin'ny Efesiana, rehefa voalazany dolidolo zay fototry ny finoana kristianina zay, dia manazava Paoly apôstôly eo amin'ny toko 9 jereko kely izy manomboka ny 10 rehefa avy miresaka momba ny fiangonana, ny zavatra mahafinaritra ao amin'ny fiangonana, dia hoy izy hoe farany mahereza ao amin'ny tompo amin'ny herin'ny faherezany, toko 9:10, tafio avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo fahatra amin'ny fanangolen'ny devoly, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana, ary amin'ny mpanjakan'izao famazinana zao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Tokony ho fantatry ny fiangonana zany fa misy manafika zany firaisana zany, misy manafika zany finoana zany, ary ny manafika zany firaisana sy ny finoana zany dia tsy nofo aman-drà no mitarika zany, fa ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary zay no mahatonga ny Jaona amin'ny epistily voalohany, toko 4:1,
izay anorenana zao fampianarana zao hoy izy hoe ry malala aza mino ny fanahy rehetra izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy satria maro ny mpaminany santoka efa lasa eo amin'izao tontolo izao. Jereo tsara ry havako fa tsy misaraka amin'ny mpaminany santoka na ny fampianaran'ny mpaminany santoka ny fanahy. Jereo tsara izaho toetra aza mino ny fanahy rehetra ary izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny na tsy fa maninona satria ny mpaminany santoka satria maro ny mpaminany santoka efa lasa eo amin'izao tontolo izao. Zany hoe misy mpaminany santoka ary izay mbola everina amin'ilay tenin'ny Jaona teo any hoe aza taitairiny ireny isan-karazany ireny nareo fa miorona amin'ny fampianaran'ny apôstôly ny finoanareo zavatra mipopotra ty sy ary ireny tandremo tsara. Inona ny zavatra lazain'ny Paoly mikasika azafady lazain'ny Jaona mikasika an'izy ireny? Inona ny zavatra lazainy? Dia izy hoe reny natao hoe antikristy ozy ao amin'ny Jaona 1:2-7. Jaona 1:2-7. Rankizy zao ny ora farany ary taka ny efarenareo fa ho avy ny antikristy sady maro no antikristy efa tonga sady koa zany nafantarantsika fa zao ny ora farany. Ny 2:20 iza ny mpandainga afa-tsy ilay nandany Jesosy tsy ho Kristy izy no antikristy dia izay manda ny ray sy ny zanaka. 4:7 ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra ary zany no fanahy an'ny antikristy izay farenareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady izy. Jaona 2:7 fa maro ny mpamitaka efa lasa any amin'izao tontolo izao dia ireny izay tsy manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy izy no mpamitaka sy antikristy. Zay ny fomba iantsony Jaona zany antikristy. Dia lazainy koa hoe faux prophète na prophète de mensonge mpaminany santoka ny antsona azy zay efa nivakitsika tamin'ny Jaona 1:4 teo. Maro ny mpaminany santoka izay lasa amin'izao tontolo izao dia inona koa ny antsony azy mpandainga. Jaona 1:2 iza ny mpandainga afa-tsy ilay mandany Jesosy tsy ho Kristy izy no antikristy izay mandany ray sy ny zanaka. Dia lazainy koa hoe séducteur 2 Jean 7 efa voalaza tamintsika teo ihany. Maro mipamitaka séducteur. Ils sont du monde 1 Jean 4:5. Isan'izao tontolo izao reny ka dia miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary miaino azy izao tontolo izao. 4:9 avy amin'Andriamanitra izahay mahalala an'Andriamanitra izay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Zany no afantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fampiviliana. Io zany mbola ampatsivona ihany izay miaino anay miaino an'izy mbo miaino an'ny apôstôly
meno ny jaona zay nyfanerasera tamin'i jesosy nampitany jesosy ny fampianarana zay meno an'izany fampianarana miorina ao amin'i jesosy zany zany nafatarana ny fanahny fahamarinana fa reo olona reo tsy zany mitondra azy tsy ny fampianaran'ny apôstôly mitondra azy fa zavatra hafa ary i jaona ary milaza hoe taloha izy ireo membre ny communauté ihany toko faharoa andininy fasivy diso ahako diso le référence koa izany mahita an'izy zay avy amin'ny totra ny vakitsika teo any izy teo mbola hitantsika zay rehefa avy eo fa 1 Jean 4:5 azafady 2 Jean 1:9 2 Jean 9 zany verset 9 izy rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka zany hoe ilazana zany fa teo ihany izy saingy tsy nitoetra tamin'ny fampianaran'i Kristy dia izy rehetra mitarika nefa tsy mitoetra amin'ny fampianaran'i Kristy dia tsy manana an'Andriamanitra izay mitoetra amin'ny fampianarana dia izy no manana ny ray sy ny zanaka dia lazainy jaona ihany ataony zay amerezana mahatonga avery ny mpino toko faharoa amin'ny jaona voalohany andininy fa 9:20 zany zavatra zany no voasoratra taminareo ny amin'ny mamitaka anareo ataony zay amitahana zany toko fahatelo andininy fa 7 anaka aza vela isy amitaka anareo zay manao ny marina no marina ary jaona faharoa andininy fa 10 raha misy olona makeo aminareo ka tsy mitondra zao fampianarana zao aza mampiatrano azy na miarahaba azy akory ianareo ilazana ny tena maraharabe an'reto olona reto zany zavatra zany ambaran'ny Paoly apôstôly inona ny fahadisoan'ireo olona reo ny fahadisoany dia hoe milaza izy fa mahafantatra an'Andriamanitra jaona voalohany toko faharoa andininy fa 4 izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny milaza izy ireo fa mahita an'Andriamanitra toko fahatelo andininy fa 9 izy rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota izy rehetra manota dia tsy nahita na nalala an'Andriamanitra milaza izy fa manana firaisana amin'Andriamanitra 1 Jean 2 verset 3 efa mivakitsika teo miverimberiny ihany izy azonao afantarantsika fa malala azy itsika dia ny fitandremana ny didiny
milaza izy fa ao anatin'ny mazava efa voalavavakintsika teo any zay milaza fo amin'ny mazava izy kanefa mankala ny ralahany dia mbola mimaizina ihany. Zay zany ary momba azy ireo ary ny tena anisan'ny tena ngezabe koa amin'ireo olona ireo dia ny fandavany hoe tsy tonga tamin'ny nofo Kristy. Tsy mino izy Jesosy Kristy tonga tamin'ny nofo. Indray mandeha ary avaka nandeha manasa lamba amin'ireny le inona moa izy ity ireny lavoria ireny dia sendra manasa lamba eo dia misy rangahy zay tsara fa mahafinaritra be mihitsy izy miresaka malagasy ianao malagasy informaticien ianao ngamba rehefa malagasy zany dia informaticien daholo informaticien ianao tsy informaticien inona anao pasteur vonandre hoe pasteur le rangahy dia tena mivadika ny tarehany tena vous allez en enfer zay na teny nataony voalohany indrindra le rangahy zany ngambana anaty secte silamo izy dia izy miteny hoe dia zay lazainareo izy dia zavatra diso dolidolidoly dia toy izy hoe nareo fampianarana ataonareo nareo ho any amin'ny elo dolidolo nareo dia ny teny izy moa zany hoe ampianarinareo hoe Jesosy ozy maty teo amin'ny azo fijaliana. Jesosy zany tsy maty teo amin'ny azo fijaliana zany fa avy hatrany izy dia niakatra tany an-danitra. Zay zany nilazainy. Avy hatrany izy dia niakatra tany an-danitra ozy dia nanontaniako izy hoe dia resaka momba an'izay zay dia rehefa ndresaka toy zay dia ozako taminy hoe tsy aizaho nafantaranao fa aona ho anao manana fankalana be taka an'izany rehefa miteny mba meo azy zany fampianarana zany mba ho vakiako satria raha mitoriny zavatra ambaranao anao dia mba ameo ny élément mba azoko mba mamaky mijery an'izany dia tsy hitany mboa zay navaly dia avy eo izy niteny hoe avy eo izy niteny hoe mahavariana izy o ny Jesosy Kristy avy eo izy niteny izy o ny Jesosy Kristy niakatra tany an-tany dozako ianao milaza ianao manozona maninona no tsy matahotra ave ianao fa ianao lasany amin'ny elo toy hoe jamais ozy satria nahoana satria Andriamanitra ozy mahafantatra toy zako hoe ianao va tsy heverinao ohatran' inona aza ny any an-danitra zany raha ianao Jesosy Kristy dia tsy hitany mboza navaly fa zavatra tiako tenenina amin'izay resaka zay lava izy fa manjala lasa amin'izay le resaka fa zavatra tiako tenenina zany hoe tsy ekeny mihitsy hoe Jesosy Kristy zany maty nombona tany misy fijaliana tsy eken'ny sainy zany ary io le mahatonga hoe na i Petera aza zay nanao confession de femme laza hoe ataon'ny olona io za dia ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona dia Jesosy hoe sambatra ianao ry Petera fa tsy mba avy amin'ny olona nazonao ny teny zany fa avy amin'Andriamanitra teny hoe fanomezana avy amin'Andriamanitra nazony Petera ny teny an'izany hoe Jesosy Kristy hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona dia heveriny Jesosy hoe tonga amin'izay fotoana ilazana hoe iza ary ty Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona ity dia niteny Jesosy hoe ny zanak'olona ho ampijaliana ary ho vonoina dia avy hatrany nofo amandrà Jesosy ny teny hoe tsy mba nofo amandrà ny teny ianao azany ary avy eo hita ny nofo amandrà ny teny hoe sanatria aminao zany dia eo nozy Jesosy makanesa tovoako ianao ry Satana zany hoe tsy eken'ny olona mihitsy na tsy eken'le ratsy mihitsy Satana no miinspire an'izany hoe Jesosy tonga nofo ka ho faty eo amin'ny azo fijaliana satria ny fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana no fototry ny famonjenantsika zay tsy ekeny Satana eo no andravana ny asany ka io fototry io natonga ny Jaona milaza hoe zay rehetsaritry manaiky fa tonga nofo Kristy zany no fanahin'ny antikristy satria io no mandrava ny asany dia jerentsika anankiray ao amin'ny Jaona epistily fahatelo soratan'ny Jaona mikasika ny Diotrefa ty Diotrefa ty zany
araky ny andinin'ny fasivy nanoratra tamin'ny fiangonana ihany aho nefa Diotrefa zay teo lohany dia tsy mba mandray anay. Araky ny zao teny lazainy Jaune zao zany nanoratra tamin'ny fiangonana izy ngambany ity mety nyvatanany io le Diotrefa ty zany mety ho anisan'ny hoe président mpiangonana izy zany raha oharina amin'ny antsika ngamba zany lehibe an'le fiangonana. Dia Diotrefa tsy nety nandray an'ny Jaune. Dia voatery Jaune nanoratra tamin'ny Gaio. Tanareo zalo olona mamangy an'ny Gaio ilay malala zay tiako amin'ny fahamarinana. Satria Gaio mitazona ny fampianarana marina, ny fototra marina, manampy ny asa missionnera tanterahany Jaune. Fa ty Diotrefa ty zany tsy mandray an'izany. Ka zany le fandavana ny apôstôly zany zay niaraka tamin'i Jesosy Kristy zany no atao hoe caractéristique ny atao hoe esprit d'erreur. Satria tsy fantatra zay ampopoan'io lehilahy io zany zavatra ranofo no mitantana mitondra ny fomba fisainana sy mitantana ny fiangonana. Dia hitantsika ny Jaune voalohany 4:4-5 zay efa nivakiantsika teo ihany manao hoe avy amin'Andriamanitra izay zay mahalala anay, zay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay, izay tsy avy amin'Andriamanitra tsy mba miaino anay. Zany nafatarana ny fanahy ny fahamarinana sy ny fanahy ny fampifiliana. Ka matoa zany Jaune miteny hoe tandremo azamino ny fanahy rehetra dia satria misy fanahy mamitaka. Ary hitantsika efatramo voalohany zany ny asany ao amin'ny Genesis 3 fantatsika tsara nataony menarana tamin'ny Eva, mampiasa ny tenin'Andriamanitra izy, hanky va ozy tsy azo inareo inanana ny azo rehetra amisa. Dia ozy Eva hoe azona inahana daoly afatsika ty, dia avy eo ataony hoe takany Andriamanitra indray ny mandainga. Zany hoe zany ny asan'izy io mamitaka, mety mampiasa ny tenin'Andriamanitra any amitahana, zany nataony. Ary nanao zany koa izy tamin'i Jesosy Kristy ao Matteo 4. Hitantsika Jesosy Kristy rehefa avy tsy sakafo nandritra ny 70 andro dia tonga izy toy izy hoe raha zanak'Andriamanitra marina ianao ovay mofo ireto vato reto. Dia Jesosy hoe tsy ny mofo ihany no velomana fa ny teny rehetra zay loako ny vavan'Andriamanitra. Ilazany Jesosy koa tsy miteny hoe tsy ilaina ny mihinana mofo, tsy ilaina ny mizara mofo, tsy zany akory ny lazainy. Fa mazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra ary ilazany koa moa zany satria manomboka ny asany izy ny tena mofinaina, izy ny tena tokony zaraina. Avy eo le ratsy mahita hoe mampiasa ny tenin'Andriamanitra izy dia ampiasainy koa ny tenin'Andriamanitra hoentiny tao Jerosalema, tanàna masiny Jesosy, ary ao an-tapon'ny tempoly izy hitanareo ny mateolôjianina azy, fantany hoe raha olona tsy mitandrina tsara zany dia hoe ary tao tanàna masiny izany atao misy resaka tempoly, dia eo amin'izany toerana zany no hitondran'ny tenin'Andriamanitra. Ka raha olona tsy tena miorina tsara zany dia mety voafitany, dia mampiasa tenin'Andriamanitra izy. Psaume 91 no nampiasainy moa tamin'izay hoe mitsambitrany eto ianao fa izy iraka ny anjely tsy ho tafotoana ianao, midina ny ambany ihany milatsahany. Dia ozy Jesosy hoe aza makafana an' Jehovahandriamanitra ao. Fa tsy le mitsambitrana kely io makafana an'Andriamanitra no tena asan'i Jesosy, fa le izy midina hatrany amin'ny elo, anala ny olona avy any amin'ny elo ho amin'ny fiainana mandrakizay, anala ny olona avy amin'ny fahafatesana sy ny aizina ho amin'Andriamanitra. Zany ny tena ny asan'ny Jesosy Kristy. Ary ny fakapana fahatelo nataon'le ratsy dia hoe naseho andolidoly ny zao tontolo zao, ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo zao, dia miakofo amiko ianao dia omeko anao zao tontolo zao. Dia Jesosy namaly ao izy voasoratra hoe Jehovahandriamanitra ihany no tomponao.
le ratsy zay mihevitra fa manana ny fahefany amin'izao tontolo zao mampiakoaka an' Jesosy nefa tadiditsika tsara ny tenin' Jesosy mamarana ny Matio fa 7:20 izy doy izy hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tsy ny fiakofana tamin'ny Satana no azon'ny fahefana rehetra tetỳ an-tany fa izy maty tao amin'ny asofidiny satria efa maty sy nitsangana tamin'ny maty izy no manafatra amin'ny mpianatra hoe nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ka nahoana azy no avelan'Andriamanitra misy reny mpaminany sandoka reny ka ilaina fantarina, ilaina fiambenana nahoana no avelany misy ao amin'ny fiangonana ireny zavatra reny. Ary rehefa mamaky ny Marka 7:20 sika dia milaza Jesosy hoe ireny mpaminany sandoka reny dia ohatrany voamaika etombo arakaraky ny fotoana mahakaiky ny fiaviany dia voamaika etombo reny mpaminany sandoka reny araka ny lazainy. Dia Matio zafady Marka 7:20 araka mahatonga an' Jesosy iteny hoe amin'ny 7:30 ary zay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra miambena ianareo. Zay lazainy Jesosy Kristy miambena ianareo. Dia rehefa mamaky ny Marka 7:30 tsika mizara telo zany Marka zany 7:30 zany. Ny voalohany milaza izy ny 15 ka hatramin'ny 9 sy ny 120 sy 7:20 milaza izy ny fisehoan'ireny mpaminany sandoka reny ary dia hoy izy hoe na dia ny olom-boafidy aza mety ho voafitaka raha tsy mitandrina. Marka 7:30 1:20 dia Matio koa milaza an'izany Matio 4:20 1:20. Matio amin'le structure an'le Marka 7:30 ny 15 ka hatramin'ny 9 dia eo ananelan'ny 15 ka hatramin'ny 20 dia miresaka orohorotany izy, miresaka mosary izy, miresaka zavatra maro izy zay mampieritreritra dia averiny indray le hoe tandremo fa reny mpaminany sandoka reny izy tsisy mahafantatra ny fiavian'i Jesosy, tsisy mahafantatra ny na dia zanaka aza tsy mahafantatra ny fiafarany ny fahatongavany zany. Dia Matio fezin'i Jesosy amin'ny tapany voalohany sy ny tapany farany ireo mpaminany sandoka ireo dia satria sarotra ny mijery azy ireo. Matetika ny olona tsy miambona fa mahatonga ny olona tsy miambona misy relâchement amin'le fiambena satria manidina satria ohatran'ny kristianina rehetrarehetra ihany izy tovitovy dia misy relâchement misy tsy fiambenana dia manjary lasa miborika le fiangonana satria fomba ilazan'i Jesosy azy hoe ambody mitafy ody janak'ondry, zany hoe mitovy amin'ny ondry ihany izy zany saingy ay ao ambadika ao tena ambody, tena prédateur, tena nimba, tena napotika. Zany no asan'ireo mpaminany sandoka ireo ambody tafy ody janak'ondry. Ary na Jesosy koa ary tadidinareo izy mampianatra any amin'le tsiparifary sy ny vary avelao anireo ihany izy miaraka maniry ka rehefa mifarany voasarana fa so voongotra miaraka amin'ny tsiparifary ny vary rehefa miaraka manireo izy tsy inona mitovitovy zany no zavatra hita mitovitovy izy fa amin'ny andro fitsarana no misaraka amin'izay ny tsiparifary sy ny vary.
zafady fa zay manirana ny tony zavatra tony dia mipetraka amin'ny fanontaniana zany hoe maninona ary misy tsy faharifahary na hoana ary misy avelan'i Jesosy sisy mpaminany santoko anatin'ny fiangonana fa hoana tsy avy hatrany dia avahana izy mba azon'ilay fiangonana miaina tsara. Ngamba ny antony dia lazain'ny Deutéronomie 17:1 sy 5:10. Iarahantsika mamaky ange zay Deutéronomie 17:1 ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay rehetra andidiko anareo dia tandremo mba arahana, aza pianao zany ary aza nisoranao. Raha tahiny misy mpaminany na mpanofy eo aminareo zay milaza famantarana na fahagagana aminao, sady manao hoe andeha isika anaraka andriamanika hafa izay tsy fantatrao, ka aoka hanompo azy isika, na dia tanteraka azy ny famantarana na fahagagana izay nolazainy taminao, dia aza mihaino ny tenin'izany mpaminany na mpanofo zany, fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitra reo, alalany na miorina amin'ny fitiavan'i Jehovah Andriamanitra reo, amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo. Manarahany Jehovah Andriamanitra reo, ka aoka izy no atahoranareo, ary ny didiny no tandremanareo, ary ny feony no hoenonareo. Ny mpaminany santoka akory tsy ilaza hoe andao tsika hitady andriamanika hafa, tsy tenen'izany izy, fa manao fahagagana izy, manao zavatra manaitra izy, ary dia matetika tanteraka ny zavatra vonaniny. Dia rehefa tsy mitandrina tsara dia na ny olom-boafidy aza dia voafitaka. Ho avy ny fotoana ozy Jesosy izy hiteny hoe indro ary Kristy na indro aty Kristy, izy tsy hiteny hoe za Kristy fa ny fihetsiny dia toa milaza mihitsy fa izy Kristy, zany hoe lasa goro zany tiako lazainy e. Tsy Jesosy tsony ny jerena, na ny fampianaran'ny apôstôly tsony ny jerena, na ny tenin'Andriamanitra tsony ny jerena, fa le olona, na ny fampianarany, na ny fahagagana ataony. Zary avako malala tena niorina mihitsy ny odoko. Za molo resan'ny pasteur Setany ngamba mbo zay rehefa avy eo fa sendra mba nijery rahako tamin'ny internet hoe mba tiako eno ny tira ty dia nahita karazana mpaminany be dia be atao amin'ny internet. Dia taitrahako. Ary hita miara-miasa amin'ny mpiandry izy manao zavatra be dia nieno ny fampianarany tena niorina ny odidohako. Tsy anankiray any fa atelo angamba nitako tamin'ny internet. Hitanao le olona fa manana ina filazana zany, manana fahaizana amin'ny teny, kanefa rehefa mihaino ny fampianarana ianao dia hitanao mihitsy le fampianarana fa tena mivaona amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Anisan'izany ohatra hoe zavatra nanaitra miresaka momba ny Jerosalema vaovao izy dia
ampiasainy hoe zany Jerosalema zany izy dia hoe Jerosalema dia hoe lemaka zay ny dikana teo Jerosalema lemaka any an-danitra dia lemaka tsiko hoe Jerosalema zany ange ny dikany Jerosalema zany tanàna ny fiadanana zany dia miséduire olona amin'ny alalina miteny tsy fantatra tsy mba nahita ny soratra ny any nyresahany hita amin'ny soratra masy resaka momba ny teny tsy fantatra dia ao amin'ny Korintianina zay mikorotana zay ihany hita amin'ny soratra masina manino Paoly apôstôly miresaka momba ny teny tsy fantatra hatry ny fiangonana ao Korinto zay milaza ny tenany o pneumatique zany hoe spirituel dia manindry ny karazana don isan-karazany ary anisan'ny tsindriny dia ny fiteny teny tsy fantatra nefa ny Paoly miteny hoe ka ho fantatra ny tenintenenareo ny ampandroso ny filazany tsara zay ihany ny tiany Paoly apôstôly tenenina ary anatin'izany fiangonana atao Korinto zany dia hisy ny fikorotanana fisaratsarahana misy ny cas d'inceste fitondratena tsy mendrika ao anatin'izany fiangonan'ny Korinto zany ary rehefa mamaky ny Korintianina faharoa tsika dia mahita ny Paoly apôstôly teo voatery hoe milaza hoe reo super apôtre reo tsy reo olona reo no nanangana ny fiangonan'ny Korinto foi Paoly fa avy any izy manorina amin'ny zavatra tsy noreniny izy zany hoe ohatrany misy fitenin'ny malagasy io mbo misy olona malagasy izao milaza hoe mono filazany azy very adiniko izy hoe tany malemy anorenam-pangady zay fomba hitenenany azy zany hoe le efa misy zavatra efa orina io eo izy no manararoatra manao zavatra ary hita zany amin'ny fiangonana hita amin'ny zavatra amilazayny Jaune apôstôly eto zany ataony eo le atao hoe prosélytisme tsy izy ny nanorina fa tonga izy andrava ary taona eo aminy reo olona zay efa nandray ny filazantsara zay no ataony rehefa mamaky ny Korintiantsika dia hitatsika zany ireo mpaminany santoka na le hoe super apôtre reo dia tonga fotsiny izy avy any maka fotsiny avy eo dia hoetiny ny olona akorotany ny olona zay no ataony ary zany mbola ataony Jaune tokoa mitovy tsisy zay ny fomba fiasan'izy ireo fa tsy mitory filazantsara izy fa maka zavatra amin'izay efatra nataon'ny olona ary zany mahatonga ny Jaune apôstôly milaza hoe zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra izy na tsy avy amin'Andriamanitra fa maro ny mpaminany santoka ka ny tiana tsindrina dia zao ary ataoko fa tena zava-dehibe zao fotoana iarahantsika mitokana zao mbola ho tenenina mbola izy mandritry ny terinandro ity le séduction ny famitahana ny fampianarana isan-karazany tsy miorina amin'ny fampianaran'ny apôstôly dia tandremoriavana na ny fitedavana puissance na miracle isan-karazany dia tandremoriavana tadidinareo tsara angamba ny Jesosy Kristy nilaza hoe ho avy amin'izany ny andro zany anao hoe tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va zay tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zay tsy efa nandroka demoni tamin'ny anaranao va zay dia hono izy Jesosy tsy fantatro ianareo nefa amin'ny anarany izy nanaovany an'le asa amin'ny anaran'i Jesosy tsy fantatro ianareo izy mialanareo ry iza ozy miananareo ry mpanao meloka ka tandremana tsara zany ry havana ary zay indrindra mbo voateny hoe taloha teto Besançon nanahirana ny mpikarakara ny sipasipa zany nahazon'ny tanora ahoana ny resaka momba ny sipasipa ahoana ny fiarahan'ny lahy sy ny vehivavy zao ndray ny tanora te hivavaka dia satria te hivavaka ny tanora dia tonga moramora ilay ratsy alefany amin'ny zavatra spirituel ny zavatra dia rehefa tsy mitandrina ny tanora dia atotony dia tahaka an'reto amin'ny epistily nosoratan'ny Jaune ity dia milaza Jaune apôstôly hoe aza taitaitra reny zavatra rentsika tompoko mafiorina ny finoana izay ananantsika mafiorina manana ny fiainana mandrakizay nareo hoy Jaune apôstôly satria miorina amin'ny Kristy
tonga nofo maty sy nitsangana tamin'ny maty ny finoanareo ary manana communion amin'ny ray sy zanaka ianareo ary zany communion anareo amin'ny ray sy ny zanaka zany mahatonga anareo anina fitiavana ka hitanareo reny mpaminany santoka reny inona ny ateriny ao amin'ny fiangonana fizarazarana no aterany no aterany ao amin'ny fiangonana fizarazarana manjary tsy mifakazo hevitra n'io satria tonga le mpanakorotana ataony fizarazarana ao amin'ny fiangonana indray mandeha nisy namangy olona zay sy dadaseta dia tena zavatra tena nanaitra anay amin'ny rahalahy dia zao misy mpaminany miteny amin'ny olona milaza manambara zavatra momba ny olona zany lazainy hoe reo olona ratsy reo zao nataony aminareo fa zany lazainy Jesosy dia nino an'izany le olona dia manjary miteraka fisarahana eo amin'ny reta-po zany zavatra zany dia zany ve asan'ny fanamasina ve zany araky ny hevitrareo dia Jesosy ve io ny teny nataon'ny soratra masina mihitsy hoe ny vo no afahatarana ny azo ary tsara nanaovan'i Jesosy Kristy hoe ny vo ny afahatarana ny azo satria hitanareo ny vo tsy vetivety akory dia hita fa maniry eny izy fa rehefa tonga le vo fantatra hoe ay ty poma fa tsy poara tsy fantako na mitovitovy ny poma sy ny poara aloha ny azo fa le vo zany hoe ay ty tsy poma fa poara rehefa mivoaka le izy rehefa avy eo zany hoe raha indray anao zany mba mety voafitaka eo ihany ianao satria tsy hitanao le izy fa toetra mandrobona dia mba tsara koa ty poara ty zany efa mipoma le izy fa rehefa mipotra le izy vo hitanao ka ny vo no afahatarana ny azo ka dia aza dia maika loatra ame crédit ny faminaniana tonga eo aminareo na ny mpampianatra tonga ao aminareo aza dia mahay miteny iny ka manao fahagagana iny ka vita teraka le fahagagana tany an-danitra iny zany koa mantsy nisan'ny kritera tsy kritera ny tany an-danitra ry havana tsy kritera ny fahaizan'ny olona manao an'izao sy fanao an'izao fa ny kritera dia ny fiainoana ny teny lazain'ny apôstôly ihany na ny baiboly zay ihany no kritera ary zay no fomba azona mamantatra ny fanahy misy zavatra pratika kely zany amaranako ny fandraisako anjara satria moa hoe aza mino ny fanahy rehetra fa fantaro ny fanahy mifandray amin'ny fampianarana indiso isan-karazany zany dia misy zavatra vitsivitsy reto zay efa voalaza teo nefa ataoko hoe farafahakeliny fa rehefa aveo mbo rehefa ohatra hoe misy zavatra manahirana mitrango amin'ny fiangonana na amin'olona dia ny miaraka mivavaka mba omen'ny tompo don de discernement eo ny atrehan'ny zavatra mitranga manokana fa ny zavatra azo ambara zany dia zao ny fanan'Andriamanitra dia tsy manohitra ny tenin'Andriamanitra zay ny voalohany ny fanan'Andriamanitra tsy manohitra ny tenin'Andriamanitra fanan'Andriamanitra ihany no tonga ny baiboly voasoratra tahaka an'izao ho tafapita tamintsika ho zay lazain'i Jesosy tamin'ny mpianatra hoe izy ampatsiaro anareo ho avy izy ampatsiaro anareo ny teny zay rehetra nolazaiko taminareo miteny amin'ny apôstôly izy io izy no ampatsiahanareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo dia ny apôstôly rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy zay vao azo ny dolidolo ny zavatra nampianarin'ny Kristy tamin'ny taloha tany dia nanjary nampatsivony azy dia manjary soa fananana n'ity baiboly ity tsika zay zavatra nampatsivony fanahy masina ny apôstôly ka voasoratra eo am-pelantanantsika azotsika vakina mikasika ny sitrapon'Andriamanitra zay ny fanan'Andriamanitra tsy mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra ny faharoa dia zao toetra ny fanahy
na avy amin'Andriamanitra na tsia. Ka ny fanahy tsy manaiky ho zana toetra. Raha misy olona mihevitra ny tena manam-panahy matetika mbola le olona hoe miteny tsy fantatra otra mieritreritra mba zaho fa sao dia efa tsy avy amina. Raha manaiky zahany izy dia tsara izy. Fa raha vao tsy manaiky zahany izy dia efa mampieritreritra zany. Ny fahatelo, ny firiariana na ny orgueil. Tena mifanohitra mihitsy amin'ilay Jesosy Kristy izay mpanompo. Na Paoly apôstôly koa ary milaza hoe ao anatin'ny fietrena, ao anatin'ny fahalemena no isian'ny heriko, fa andreo irearea dia nasiana tsilo satria mba mety mireareana izy no karazana zavatra maro hitany sy ny anarany. Tsy mifanaraka amin'ny fanan'Andriamanitra ny firiareana. Nefa maro mpaminany santoka izay manangona olona be eo aminy. Manaraka koa dia hoe fanan'Andriamanitra tsy miteraka fizarazarana. Fa matetika ny fanahy mamitaka dia mitondra fanakorotahana amin'ny fiangonana. Ary zany ny zavatra nitranga tao a-Korinto. Ny antony dia ny zavatra manaraka fotsiny dia hoe raha indray nefa andreo to tsy hita be ihany satria misy fanahy ratsy to manaiky an'i Jesosy ihany. Maninona mbo mahita an'izany tsika satria oko fantatsika fa Satana dia mahafantatra an'i Jesosy Kristy. Hainy manao imitation. Marika toko voalohany ahitantsika fa fantany tsara, manam-pinoana izy fantany tsara Jesosy. Marika toko voalohany 7:20 sy 7:20. Ary niaraka tamin'izay dia nisy olona teo amin'ny sinagoga izay azony fanahy maloto. Ary niantso mafy rahalahy ka nanao hoe mifaninona akory zahay sy anao ry Jesosy avy any Nazareta. Fantatro fa lay masin'Andriamanitra ianao. Fantatro ilay ratsy ange afaka miteny izy lay masin'Andriamanitra. Marika 3:11 Tu es le fils de Dieu. Luc 4:41 Tu es le fils de Dieu. Il savait qu'il était le Christ. Marc 5:6-7 Fils de Dieu très haut. Acte 16:16-18 ity mba tiako rahantsika mamaky kely. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana zay, acte 16:16-18 ary raha nandeha ho any amin'ilay fitoerana fivavahana zay, dia nisy ankizivavy anankiray manam-panahy mavaly ny fanina taminay, ary ny faminaninana taony no azon'ny tompony arena be. Izy nanaraka amin'ny Paoly sy izahay ka niantso hoe ireo lehilahy ireo dia mpanompon'Andriamanitra avo indrindra izay manoro anareo lalam-pamonjena. Raha olona tsy miambina tsara zany ohatra mahafinaritra ny rahamatony fa mampandroso ny asantsika fa tsika zany misokatra ny lalana, tsika dia ataony hoe reo ny mpanompon'Andriamanitra avo indrindra manoro anareo ny lalam-pamonjena reo eno reo. Dia raha olona tsy mahafantatra zany dia tena mahafinaritra iny. Dia inona zavatra nitranga? Ary nataony tamin'ny andro maro zany. Sosotro Paoly dia nitodika taminy ka anao tamin'ny fanahy hoe mandidy anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy aho hivoaka aminy. Dia nivoaka tamin'ny ora zany izay indrindra izy. Paoly mahafantatra fa ty fanahy ty zavatra tsy fanahy avy amin'Andriamanitra ty. Hitanareo ilay zavatra ataony fa totrany zavatra mahafinaritra ohatran'ny ondry ihany. Kanefa ao ambadika
ambody miteraka famotana fa tsy azony amin'izany Paoly. Takan'i Jesosy koa izay tsy azony nadalainy le ratsy tamin'ny fitetenana hoe ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ilay masina, dia noroahan'i Jesosy zany olona zany, zany fanahy zany. Dia manaraka an'izany koa dia zao i Jaona zany koa araka ny teny lazainy teo dia hoe misy commandement lay izy. Jesosy milaza hoe miambena ianareo commandement lay izy a. Dia Jaona koa milaza hoe éprouver les esprits, zavatra commandement koa lay izy. Zany hoe tokony ataon'ny fiangonana zany fa tsy avy hatrany dia mandray be fahatany fotsiny fa mila éprouvena ny esprit na ny mpampianatra niza niza hoe mifanaraka amin'ny soratra masina ve zany sa tsy mifanaraka amin'ny soratra masina, mila éprouvena zany commandement lay izy. Ka raha tsy manano zany ny fiangonana dia vetivety dia sahirana. Ary hitantsika fa tsy eto Frantsa any misy an'izany. Nanao recyclage ny pasteur teto amin'ny FPMA tamin'ny herintaona, dia nisy pasteur afrikanina zay nampianatra anay, dia mahavariana fa any Afrika koa zany ny zavatra mitranga. Karazana pasteur misy mbo s'autoproclamer pasteur ny sasany, dia manao fahagagana, dia manindry ny zavatra miraculeux isan-karazany io. Dia zany ny voatsindry. Ary fantatra hoe any Madagasikara koa mitranga zany zavatra zany. Ka io araka lazain'i Jesosy hoe mandra-piaviny dia misy zany ka tokony hiambina isika zany. Dia ajanoko amin'izay ny fitenenako zany fa somary efa lavalava ihany.